Ny positra malagasy amin'ny alalan'ny PaositraRapida no anaparitaka ny Covid organics. Androany maraina no natao ny fanaovan-tsony ny fifanarahana teo amin'ny positra malagasy sy ny IMRA. Fiara-miasa eo amin'ny samy orinasa malagasy no tanjona ho ny ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra nandritra izany. Arahantsika ny fanazavana fohy entin'ny ministra Andriamanoisoa Ramahery-Jaona, ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao. Fiarahana orinasa malagasy anankiroa izay tena miendrika zava-dehibe araka ny efa niresahako androany satria eo ny fanomezana IMRA anti-Covid izay fanafody efa mahomby izay nilofosany filoham-pirenena aina navitanan'io ary mitondra Madagasikara ambony dia ambony eo amin'ny ivony sehatra iraisam-pirenena ary eo koa ny fanoloran'ny positra ny traikefa izay efa fantatra ary efa nasehony tamin'ny atao hoe positra monnaie ary efa nataony ary mbola ho amafisiny koa amin'ity PaositraRapida ity ho an'ny IMRA. Efa anaovana andrana ny fomba ahitana ny fizotry ny fandefasana ny entana ao amin'ny PaositraRapida, izany hoe hita ny mpanjifa ny fiangan'ny entana sy ny fahatongavany ho ny tale jeneraly ny positra Andriamatoa Narson Richard, tale jeneraly miresaka momba izay. Matoa zany IMRA zany fantatsika mananta malaza eran'izao tontolo zao zany IMRA zany amin'izao fotoana zao matoa zany IMRA zany misafidy ny positra malagasy, misafidy ny PaositraRapida hitatitra ny entana eran'ny Madagasikara dia satria azo antoka tanteraka ny PaositraRapida mahavita ary tena mihoatra lavitra ny ataon'ny hafa ny ataontsika ataon'ny positra malagasy ato amin'ny fitaterana colis amin'ny PaositraRapida io. Amin'izao fotoana zao raha ohatra ka tsotsolo kely izy ny zavatra ataontsika amin'izao dia ao anatin'ny fanaovana andrantsika amin'izao fotoana. Manao andrantsika amin'ny fametrahana ny système de traçabilité ho an'le colis eto toerana. Efa misy ny colis makany ivelany ny hoe raha andefa entana zany IMRA raha ny tokony izy zany ny tsiny akavana antsoatsy andefa entana IMRA dia eny avaravotra ihany IMRA ao amin'ny bureau ihany DG dia afaka mahita hoe iny le entana fa tonga ery amin'ny centre CTPR ery Alabia miditra tonga ao amin'le bureau nangalana azy izy dia miditra ery CTPR ery Alabia nienga teto Antananarivo izy dia iny izy fa tonga any Majunga raha vitsy maraina tamin'ny valo maraina tonga tany Majunga dia iny izy fa livré eny amin'ny hôpitaly tamin'ny raika ambin'ny folo atoandro dia tonga dia notifie avy hatrany IMRA eo no eo tsy mila mitady raha ny zavatra nampiasaintsika hatramin'izay taratasy nanaovana an'io resaka attestation de livraison io dia amin'izao fotoana izao tsika efa miditra amin'le dématérialisation efa miditra amin'ny digitalisation dia mametraka an'izay système izay zany tsika amin'izao fotoana izao ho fanatsarana ny asan'ny positra malagasy amin'ny resaka logistique amin'ny resaka colis izay resaka izay. Nozaraina Covid organics maimaim-poana nanomboka androany ny mpiasan'ny positra sy ny ankohonany izay misy hatrany amin'ny 4,000 sy iray alina. Fozaraina maimaim-poana ho an'ny mpiasa ary fozaraina maimaim-poana ho an'ny fianakavian'ny mpiasa. Izany hoe ny mpiasa ray manontolo sy ny fianakavian'ny mpiasa ray manontolo ny positra malagasy zany manomboka androany dia ho voaro ny tsy CVO ty avokoa ary tsy misy atahorana intsony amin'ny resaka coronavirus. Atao ny kajikajy dia eo amin'ny olona 4,000 sy iray alina eo 14,000 personnes no isitraka ity CVO ity manomboka androany zany hoe eo amin'ny 2,000 eo ny mpiasan'ny positra malagasy rehetra. Dia ny kontinay raha ny CVO amin'ny tavoahangy natao an'le mpiasa satria zareo aty ampiasana dia tonga dia misotro fotsiny dia 2 isan'andro mandritra ny 7 andro zany hoe CVO amin'ny tavoahangy 4,000 tavoahangy zany ho an'ny mpiasa tsirairay avy. Dia le tsy zanona indray iny indray natao dose ho an'ny fianakaviana hoentina mody iny dia talena araka mahatambavy azy natao ho an'olona fito. Izay ny mahatonga ny manao kajikajy hoe 4,000 sy iray alina eo ny olona voary.